Ny fampihavanam-pirenena moa zany a dia eo ambany fiahiny FFKM mananao azy io ary koa ny fiadidian'ny repoblika koa zany a miahy ihany amin'ny maha hoe izy no anisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny firaisan-kina-pirenena. Dia nandray anjara feno tamin'izany ny ankolafy Andry Rajoelina dia ny ankolafy rehetra koa amin'ireo filoha efatra zany filohan'ny repoblika telo taloha filoha tetezamita moa zany a dia ny filoha Bernasa dia nizotra fa vao nanomboka moa io processus io a teny ivato dia efa nangataka Andriamatoa filoha Rajoelina fa hoe tokony alamina tsara ny disadisa zay misy eo amin'ny filoha 5 dia rehefa avy eo dia afaka manao fanarahana alohan'ny andehanana any amin'ny fihaonana paritra tsy mbola totosa moa zany dia eo ihany koa ilay fangatahana izay natao hoe tokony alamina ihany koa ny le tsy fanajana ny lalam-panorenana zay misy ohatra ny fanonganana ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena zay mbola tokony hojerena akaiky satria mbola misy lonilonina teraky ireny tokony hojerena koa indrindra zany ny fanajana ny fampiarana ny article andalina faefatra amby 54 ny lalam-panorenana dia nandeha ihany manatrika ihany moa zany an'ilay zotrany fizotrany fampihavanam-pirenena ny filoha Andry Rajoelina sy ireo mpiarady aminy fa hatramin'izao anefa dia hita fa nanjavona daholo reny fangatahana rehetra reny ka dia nahatonga ny fanapahan-kevitra ny filoha Andry Rajoelina hiala amin'ilay processus ny fampihavanana androany.